Tanjony samy filina amin'izao hetsika ataon'izy ireo izao ny fanomezana vaovao aingana ho amin'ny sampan-draharaha rehetra misahana ny ady amin'ny kolikoly, dia ao koa ny andravana tanteraka izany kolikoly izany eto amintsika. Ireo ny votoatin'ny atrikasa izay notanterahan'ny samy filina sy ny bianco ary ny prude androany maraina. Anio araka izany no natao teny amin'ny café de la gare izany atrikasa izany. Izy ity moa zany dia atrikasa izay fampahafantarana fandaharan'asa izay iarahan'ireo mpiaraka mikatoka amin'ny ady atao kolikoly, ady atao famotsim-bola sy famatsiana fampirimona ka ametrahan'izy ireo zany fandaharan'asa iray izay tohanan'ny système de Nations Unies amin'ny PNUD. Tsy inona izy io zany fa dia ny fikasana metraka fanangonam-baovao izay kiambanan'ireo rafitra tsirairay ireo. Ity moa zany le ataontsika hoe plateforme de base de données commun. Inona moa no tanjona amin'io dia mba ahaingana kokoa ny fifanomezam-baovao eo amin'ireo rafitra rehetra izay miara-miasa ho fampiarana an-lalàna izay avy kolikoly izay. Nanamafy ny tompona andraikitra teto fa mihamafy ny fiara-miasan'ny bianco sy ny sampan-draharaha miandraikitra ny famotsim-bola sy ny famatsiam-bola. Raha ny fahitana azy aloha mbola tsy dia hita loatra izany hatreto.